Ninninona resahana matsika Paolo e ny mpitondra fanjakana ny tompona andraikitra voalohany mahazo ny vahoaka izy aty za tsy ampianarinao définition zany tsy izay ny alehako eto zay any ampianarany ianao mampianatra anao tsy za Eliarabe vahiny no ampianarinao ny définition ny fanjakana eto tsy anytsika ny hafa zay tokony ampianarinao ampianarina azy fa ny any misy responsabilité ngezabe any mpitondra fanjakana nia zavatra manjo ny vahoaka ao anatin'izay raha ao anatin'izay ilay intoxication alimentaire tsy azoko hoe ny azy zany tsy azoko hoe tsy ho azonao resahana mihitsy ilay aty amin'ny fahefanam-panantenana dia tompony décision politique amin'ilay fampidirana an'ilay izy eto fandeha anenjika doana misy fianakaviako daholo eto Madagasikara misy fianakaviako daholo eto Madagasikara. Mizara roa samihafa ny fanehoan-kevitry Paolo Emilio sy Elia Rabivahiny raha ny vahiny tao amin'ny fandarana Ankitsipo novokariny televizionna Col TV. Ny mpanao gazetiny Col TV Yves Richard moa no nandrindra ity fandarana ity. Lohahevitra maro samihafa no novoaboasana tamin'ity fandarana Ankitsipo ity fa lohahevitra iray ihany no asitsika resaka dia ny resaka fanapoizinana ara-tsakafo. Ho an'ny Elia Rabivahiny manokana dia tompona andraikitra voalohany amin'ny trangan-javatra izay miseho eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana. Anisan'izany ny mpitondra faratampony dia tsy izany fa ny filohan'ny repoblika ny prime ministre sy ireo manodidina azy. Tsy ekeny Paolo kosa izany fomba fijery izany satria ireo olona nitendrena no tompona andraikitra voalohany amin'izany rehetra izany hoy Paolo Emilio fa tsy ny filohan'ny repoblika na ny prime ministre. Ary tsy ekeny ny filazana fa tompona andraikitra voalohany amin'izany rehetra izany ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre hoy izy. Ndawary. Mahitsy dia mahitsy ny fanehoan-kevitry Elia Rabivahiny. Tsy fahaiza mitantan'ny fitondrana ankehitriny no mahatonga izao olana rehetra izao hoy Elia Rabivahiny. Ohatra azo raisina amin'izany ny resaka fanapoizinana ara-tsakafo. Fitondram-panjakana ny tompona andraikitra any ambony no tompona andraikitra voalohany amin'izany rehetra izany. Toy izany ihany koa ny tranga hafa toy ny tany Kongo izay nahitana faty olona maro. Tompona andraikitra feno ary tompona andraikitra voalohany amin'izany ny fitondram-panjakana hoy Elia Rabivahiny satria izy ireo no mitondra ankehitriny fa tsy ny mpanohitra na ny vahoaka tsotra. Mbako manana le hoe miondrika mpanajana ihany koa amin'ireo ilay malagasy izay namony ainy vokatry ny zavatra misy ny ainana teto amin'ny firenena ny fanapoizinana ara-tsakafo tsy maivana fanandalo iny fa isan'andro isa minitra misy malagasy maty vokatry ny tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana mitondra vokatry ny tsy fananana politika matipaika mpandrosoana n'ilay firenena ohatra zao ny zavatra iainana ny mpiray-tanindrazana amintsika ho Kongo zany dia efa lasa ady hevitra be nefa na tiana na tsy tiana aloha rehefa misy malagasy anankiray nataoko tamin'ny mirako teo rahalahy tokony za tsy miditra amin'izay za tsy mpanaraka anao aloha ao anatin'ilay izy dia zay zany le olany ka ozy hoe izany zavatra zany no mila hitediavana vahaolany ao anatin'ilay izy zany mba ahafahana manala ny firenena amin'izao zavatra misy azy zao. Tsy zakan'ny Paolo Emilio ny filazana fa tompona andraikitra voalohany amin'ny trangan-javatra misy eto amin'ny firenena ny mpitondra ambony toy ny filohan'ny repoblika ny prime ministre sy ireo maro hafa. Tsy ny tompona andraikitra ambony no tompona andraikitra voalohany amin'ireny trangan-javatra ireny toy ny fanapoizinana ara-tsakafo sy ny maro hafa fa ny douane, agence pitsirika ireo vokatra ireo sy ireo mpandraharaha maro hafa izay mandraharaha amin'ny resaka fanafarana entana eto amintsika hoy Paolo Emilio. Fampoizinana ara-tsakafo efa hoe efapolo mahery maty tao anatiny folo andro iverina amin'ny lerana manio amin'izay ao misy zay agence zay ao ministère ny commerce mijirika zany fahasalamana mahakasika ny sakafo hohanina zany eo ampitany eo Analakely eo zay misy direction misy izy sady iarahan'ny ministère ny fahasalamana sy ny ministère ny varotra mampiroborobo miasa ve reo sa tsy miasa satria tena agence nationale izy raha ny hoe reo sampandraraha reo zany tsy mahavitany tokony tsy mahavita ny asany tsy vitany miasany raha niasa reo tsisy ny fanapoizinana ara-tsakafo
miverina indray aho responsabilité ny tenenina eto andraisaraisiny manao inona reo collègue eo amin'ny douane eo raha ohatra ka menaka fa lany daty siramany lany daty lafariny lany daty varilo no mitsofoka eo amin'ny port inona ny ataonareo mba hamerenako ny saitsika tsirairay fa inona ihany zany no ambenana amla douanetsika hiambina hoe sa hiambina am'le zalahy otrikafo sa hiambina ny mpanao gazety iva manadina na ety ianareo sa hiambina ny zavatra lo rehefa lo tsy ampidirina eto amin'ny territoire Madagasikara dia ny zavatra lo avy eto amintsika tsy alefany amin'olona am'savina olona tsy nampiovan'ny fomba fijeriny Elia Rabivahiny zany rehetra zany ary mbola namafisiny fa tompona andraikitra voalohany ny mpitondrany ambony toy ny premier ministre ny filohan'ny repoblika indrindrandrindra manoloana ireo olana maro hafa izay sedreny vahoaka toy ny fanapoizinana ara-tsakafo raha ny ohatra noraisiny nojerena tsy navelan'ny paolona noy akory i Elia Rabivahiny fa niezahany notapahany ny fanehoan-kevitra satria mikitikitika ny filoha Andry Rajoelina ny fanehoan-kevitra izay nataony Elia Rabivahiny notohizan'ny Paolo Emilio ihany ny fanehoan-keviny mety misy antony izy ny mahatonga ny Elia Rabivahiny manondra ny filohan'ny repoblika sy ireo tompon'andraikitra ambony ho tompon'andraikitra amin'ny fanapoizinana na ireo tranga maro hafa izay manjoa ny vahoaka malagasy ankehitriny satria mety misy avany Elia Rabivahiny ireo tompon'andraikitra ety ambany toy ny eny amin'ny douane sy ireo mpamoaka entana sy mpampiditra entana eto amintsika no amafesin'ny Paolo Emilio fa tsy filohan'ny repoblika no tompon'andraikitra fa misy tompon'andraikitra efa notendrena anao an'izany any amin'ny toerana misy sokajiny tsirairay ihany rehefa tena alefatsika lavitra kokoa le iza moa zany ny tompon'andraikitra voalohany mampiditra ny sakafo eto amintsika eto ny anjarany reto mitsiriky fa mialohany ny atongavany lesy andraso lalàna kosa ny ampiasaina andraso aloha e andraso aloha mametraka an'ireo olona reo miasany andraso aloha vanao foana le resaka andraso aloha zay papiditra fomba zany fijerinao zay fa zaterenao afa manany fomba fijeriny koa ny otrikafa am'le izy tsy miaina anatin'ny lalàna anao zany fomba fijerinao zay ajaiko manany fomba fijeriny koa ny otrikafa ao anatin'le izy raha mamerina kely aza ohatra ny tantara tamin'ny repoblika faharoa tsy adalan'ny amiral Dideratsiraka ny nametraka mihitsy iombonana hevitra aminy amin'ny hoe tsy nanaitsy novatsiny ny avy any ivelany sakafo mihitsy fa raha hanampy any Madagasikara vola no nondraisiny misy antony zay zavatra zay ka androany zany tsy ombonana hevitra dia izy hoe efa ely zay no niteny hoe itsika raha mbola manaitsy an'ilay fandraisana don amin'ny lafiny ara-tsakafo ty tsy maintsy ho sahirana ohatran'izao foana tsika any zany le izy fa tsy resaka fotsiny ato amin'reto le hoe ny douane na ny mpanaramaso ara-pahasalamana sakafo reto tsy miteny an'izay aho hoe diso fa ozy hoe alefako lavitra kokoa le izy nampametra-panontaniana ny mpanao gazety Yves Richard ihany ny filazany Elia Rabivahiny tamin'ny fomba tena mahitsy dia mahitsy fa hoe tompon'andraikitra amin'izao fahasahiranana sy toe-java-misy maro manjoan'ny vahoaka zao ny mpitondra ankehitriny ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety dia zao tsy navitany asany ve ny mpitondra ankehitriny sa ahoana marina ny tena zava-misy eto amintsika namaly Elia Rabivahiny fa tsy mahavitany asany ny fitondrany Andry Rajoelina zay no mahatonga isika rehetra zao dia miaina ao anatin'ny fahasahiranana miaina ao anatin'ny fahasahiranana lalina raha lazaina fomba hafa dia tsy navita ny zavatra nampanantenainy ny mpitondra ankehitriny ao anatin'izany ny olany délestage ny tsy fandriampahalemana sy ny maro hafa tsy voatanisa zany hoe tsy navita lay fampanantenana sy lay teny nomeno ho an'ny vahoaka malagasy zay isany nandreseny lahatra ny vahoaka malagasy fidy azy ve zany Andry Rajoelina ka mahatonga lay situation eto amin'ny firenena am'izao izy foana avy ny teny satria mialohany amerenako an'lay izy fa tsy mamaly nge aminao zay tsy valitefa zavatra valina mazava zay Elia Rabivahiny ny zavatra nyteneniny Andry Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'izy enina jonary ny fifidianana tany melohany zao no averiko hoe misy fanjakana ve eto
satria tamin'izay fotoana zay zany dia efa mipetraka amin'ny problema ny délestage sy ny karazany misy fanjakana ve eto misy fanjakana ve eto dia averiko le izy androany misy fanjakana ve eto fa maninona zay ny tsy voava satria moa voatonona matetika ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta manoloana ny trangan-javatra misy eto amin'ny firenena izao dia niezaka mafy Paolo Emilio nanodina resaka ary nanao zay fomba rehetra iarovana ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina. Nametraka fanontaniana mivantana izy tamin'ny Elia Rabevahiny mba entina ampisehoana fa tsy ny fitondrana ankehitriny no olana fa ny fitondrana ny fandimby talohan'ny filoha Andry Rajoelina. So ihany fa voavalin'ny Elia Rabevahiny tamin'ny fomba tsotra dia tsotra izany rehetra izany na dia tsy nahafapoan'ny Emilio Paolo aza izany rehetra izany. Dahoary. Fanontanianao dia iza daholo ny responsable zany sa le voatonga zao ny responsable sa responsable daholo ny tagny dia efa nandroso Madagasikara dia ny potehiny le mpitondra amizao fanontaniana tena satria ankitsim-po matsy ty ataoko afapo ianao ataoko afapo ianao ozy izy Andry Rajoelina hoe zay toananao zay tsy nataony ny mpitondra fanjakana nandritra ny 5 taona no ataoko zao anjaranao mamaly azy tsika raha teo misy manaraka ny fandarantsika dia zao le zay hoa mazava ny valim-panontaniako i Andry Rajoelina no ny teny diso iara-diso hoe tsy nataony ny mpitondra fanjakana ny fandimby nandritra ny 5 taona no atao inona ny tiako tenenina dia tsotra be mialatsiny maninona moa ny olona no ny safidy ametraka mpitondra vaovao naninona za tsy adevitra naninona ny nalany azy iny mbola adevitra hafa le fomba nalany azy fa raha mipetraka fotsiny zao hoe ny 2008-2009 enao ve dia mieritreritra fa raha nahafantatra ny malagasy fa ho ratsy kokoa no ny ainany tamin'ny fitondrana teo aloha ny iainany amin'ilay fitondrany Andry Rajoelina dia ho voasarika Andry Rajoelina tamin'ireny zavatra nisy tamin'ny 9 sy 10 ireny ny olona dikan'izay le malagasy nitady Madagasikara tsaratsara kokoa foana izay no mahatonga azy manova-pitody ka androany ianao za lova arina raha ianao ny andeha hiteny amiko hoe vokatry ny nataon'ny fitondram-panjakana ny fandimby efa tsy naombony teo aloha dia anjaranao no manao tsaratsara kokoa ao anatin'izy aza ahilika indray le izy hoe vokatry nandraisana ny fitantanana ny firenena tsy mbola gisitra kositsika mihoatra zao zany zavatra zay ny any valy teniko hoe zay ny tenen'ny tsy nataon'ny mpitondra fanjakana hatramin'izay amin'ny matezeve no ataoko zany hoe tsy satria moa somary mahitsy dia mahitsy ny fanontanian'ny mpanao gazety tamin'ny Paolo Emilio dia niaiky any farany izy fa tompona niraikitra feno amin'ny toejava-misy ankehitriny ny filohan'ny repoblika sy ireo mpitondra ambony izay miandraikitra nyity firenena ity fa na dia zany tsy azo idintsy hita ireo zay tena tompona niraikitra isan'ny ambaratonga no izy fa tsy ny filohan'ny repoblika rery no asiany resaka hoy Paolo Emilio. Ety farany tsara raha voizina ihany ny fanehoan-kevitry Elia Rabevahiny tamin'ity lohahevitra izay noresahana ity. Nilaza Elia Rabevahiny fa tsy tokony asiana resaka maro rehefa tsy mahavita ny andraikitry ny mpitondra dia tokony ametra-pialana na aleo ny vahoaka anapa-kevitra rehefa tapa-kevitra hidina an-dalambe ny vahoaka mila fanovana toy ny tamin'ny 2020 sy ny ireo hetsika maro samihafa izay ny fandimby teto amin'ny firenena. Ireny hetsika ireny hoy Elia Rabevahiny dia tsy filana-korontana akory fa fitakiana ny fiainana tsaratsara kokoa ny mpitondra tsaratsara kokoa hoy Elia Rabevahiny. Fanjakana ve eto isan'ny fanontaniana goavany napetraka mesura raisy la fitondram-panjakana aloha manahoana amin'ny fahitany Paolo azy androany fanjakana eto fa misy andraikitra tsy raisina hatrany ambany ka hatrany ambony fa tiany sasany hoe ny ambony ihany le izy dia anao razany coup d'état zany tediavin'le zalahy ataony izy satria tsy fanjakana ho izy ny fokotany tsy fanjakana ny commune tsy fanjakana ny district tsy fanjakana ny région zany tiany tenenmaninona le avilonao le adevitra non zay tianao hoe tsy maintsy miaro mafy any Andry Rajoelina hoe tongavaneto dia avily le adevitra sy zay fa zany administration administrative manazava aminao hoe zany état zany c'est un système namana système fitambaran'le vahoaka ao anatiny dia fitambaran'ny fahefana mahefa dia ny fisian'le territoire
le faritra misy anao zany antsona hoe fanjakana mila miara-miasa reo dia mila samby responsable ny olona tendrena sy fidina na mafy ihany koa i Paolo Emilio fa tsy mankasitraka ny adalàna izay misy eto amin'ny firenena izy fa kosa tsy te hiditra amin'ny resaka fanonganam-panjakana izy satria miongana ho azy eo foana ny mpitondra rehefa tsy manao ny asany rehefa tsy mihaino ny feon'ny vahoaka tsy mihaino ny feon'ny mpanohitra hoy Paolo Emilio. Paolo miandry ny fanontaniana ke zay andao ary zay misy fanjakana vety zay nisy amin'ny fanontaniana goavana napetrany zay le sokiriko avy eo satria misy malagasy tsy mahatsapa sy mahafantatra ny visionko sy ny mentalitéko henonareo izy zay andreo matao filoha hajaina sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny membre ny gouvernemanta sy nareo zay nanaiky ho tendrena hanompo firenena misy fanjakana veto dia iza sy manome tsiny an'le ranamany zay ny asany manohitra dia raha za zany hanampy ny gasy andao esorina indray ty dia raha mbola sendra diablo indray tsika zany olona tsy havitan'le teo indray dia hoaiza tsika rahalahy zany za tsy mpanaraka anao fa za tena miombokevitra aminao fa kosa tsy 100% satria misy zavatra ho teneninao rehefa avy eo dia za tsy miombokevitra fa le fiombonako-hevitra aminao hoe maninona rakotsy rabe sy raketaka ny teny dia tsy tateraka le izy fa kosa misy parametre avy eo ambadika ao fara zay fanorona hevitra nataon'ny Paolo raha olona rivo Emilio sy olona valy zay nefa nisy tiako be le zavatra teneninao vana ve la izany tsy nanenina mbola nanamafy ihany Paolo Emilio fa misy fanjakana eto amintsika fa kosa tsy manao ny asany fotsiny izy ireo hoy Paolo Emilio. Za io tsy poro ny hadalana eto amin'ity firenena ty fa za sy hanonga-panjakana fa miongana ho azy eo zay tsy manao ny asany raha vao tsy mihainao anay dia miongana ho azy fa tsy zany hitarika olona hanao hero dia rehefa maty aho zany dia tsangabato fotsiny ao tsanganany raha ho tadidinareo hoe hanangana tsangabato ala maty ako za sy siditra amin'izany fa ity zany frappe ndray mandeha eto amin'ny télé ty henony rehetra hoe zay le ary zany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy zay man'ny videontsika amanaraka indray